ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Alakamisy voalohany amin'ny volana Novambra 2024. Fifaliana ao anay ny manona ny fiadanan'i Jesoa Kristy sy miarahaba atratra izany fotoana izany dia ny andron'io izany. Anaraka ny fandarana mpalalao izay lalana tokony alehako isika, fa mialohan'izany andesika hivavaka sy hisaotra an'Andriamanitra. Isaoranay anao Jesosy ny fitiavanao sy ny famindraponao, ny fanavotanao sy ny famonjenao, ny fitahinao anay tsirairay avy, satria izany no mahatoy izao anay, amezanao hery sy tanjaka sy fahasalamana, amezanao tombon'andro ho anay tsirairay avy atratraranay ity fotoana anio ity. Dia misaotra indrindra sy mankalaza anao, manome voninahitra anao noho ny hatsaranao sy ny halehibiazanao zahay. Ary ankehitriny mangataka izay mahamindrafo aminay mamelana iloko efa tsy mendrika izay manoloana ny voninahitrao, manoloana ny fitiavanao, manoloana ny fitahinao. Dia mangataka izay ny fanahinao masina tavy anatinay, hampianatra anay, hanitsy anay, hitaridalana anay, ahafantaranay marina, ary indrindra fa ahafantaranay ny sitraponao ka anatanterahanay izany sitraponao izany. Mangataka izay ianao Jesosy Kristy naoka hiasa ao anatinay tsirairay avy, ahafahanay tsirairay avy mahazo sy mahatakatra ny alalan'ny teninao sy ny hamamin'ny teninao, ahafantaranay ny soa indrindra ao anatin'ny teninao, ahafahanay mizotra manaraka izany. Dia mangataka izay ianao mihitsy no hampianatra anay amin'ity fotoana anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny dia ny toyan'ny resaka izay efa niresana tamin'ny heri no resantsika. Dia ilay fanontanian'ny namantsika hoe nahoana moa no ny mahantra indrindra ny tena, ny sahirana ara-pivelomana sy ambany sarangana no tena voafatora sy tena midoroka ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina sy mivarilavo, ary manao karazana faharatsiana maro samihafa amin'ny ankapobeny. Ny anankiray koa hoe nahoana no misy tena mahantra dia misy koa ny tena manan-karena amin'izao fiainana izao. Andeha jerena ny ohabolana 10 izay efa nijerisika tamin'ny heriny anio ihany, dia izany no jerena ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, dia mandinga ny andininy fa 12. Ohabolana 19, ny andininy voalohany ka ohabolana 10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, dia mandinga ny andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolan'i Salomona. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Ny harena azo amin'ny tsy fahamarinana dia tsy mahasoa na inona na inona, fa ny fahamarinana no hamonjena amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahy marina, fa foanany ny fanirian'ny ratsy fanahy. Ho tonga malahelo izay miravoravo tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanan'ny mazoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka endry, fa izay sondry amin'ny taom-pijinjana no zanaka mampahamenatra. Fitahiana no ao amin'ny lohan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. Ny fitahian'i Jehovah no mampanankarena, ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Ray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa noresantsika tamin'ny heriny ity tenin'Andriamanitra ity, fa mbola misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho resantsika ihany androany.
Ny zavatra anankiray ambara aloha dia zao, araky ny voalasan'ilay olona nanamarika, dia eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ny tiana lazaina izany hoe le tena fahatrana na harena. Ary marina le fanamarena satria tena misy ny tena manan-karena dia misy ny tena mahantra tokoa. Raha jerena ny fiainantsika eto Madagasikara dia zao, malaza ho mahantra i Madagasikara satria ny ankabetsahan'ny olona dia tena hoe ambany ny fahefa-mividy, ambany ny fari-piainana. Fa misy olona izay tena ambony tokoa nefa ny fari-piainany. Araka nefa nilazaina tamin'ny heriny, misy olona ange tsy voisanao intsony hoe firy ny tômôbiliny, ny isan'ny trano be sy ny bildina tsy voisa, ny fanana maro samihafa izany betsaka nefa tsy fantatra intsony hoe ohatrinona ny valeran'iny fananan'iny olona anankiray iny. Misy sady manan-karena eto ny manan-karena any ivelany. Fa misy na tany raidia hipetrahany tongony, hitsahany tongony ara tsy misy, na izay andriany lohany ara tsy misy. Fa dia eny anaty fako eny no mipetraka, eny no miasa sy mitady izay sakafo hohaniny. Izany rehetrarehetra izany tsy natao akory hoe hanomezana tsiny an'Andriamanitra, fa vokatry ny fahotantsika olombelona ny tena fototry ny fahatrantsika aloha voalohany indrindra. Vokatry ny fahotana ny androany io, fahatrany io. Ary rehefa miaratsy ny fiainan'ny zanak'olombelona dia miala sy mandositra an'Andriamanitra ny olona. Dia rehefa mandositra an'Andriamanitra ny olona, mazava ho azy ilay fanaorana nataon'i Jesoa Kristy iny marina hoe rehefa niala tamin'ny rainy ilay zanak'adala, izay niverina fa zanak'adala tamin'ny voalohany, dia lasa nihahatra ary nihinana ny voankazo sy ny kisoa ny hafarany. Ka izay tsy mahalala miverina an'Andriamanitra dia ohatr'izany. Fa misy koa nefa olona manompo an'Andriamanitra ihany, fa maninona no mbola mahantra foana. Satria misy koa ny tena hoe izay ny lalana hitan'Andriamanitra fa mahasoa. Misy ny olona raha ohatra ka omena izay ilainy rehetra izy, dia fantatra fa tsy ahasoa azy izany satria tsy hainy ny mitantana azy. Izany ny zava-misy. Fa misy tena nataon'Andriamanitra hoe ho fanotsiana, ho fitezana, ho fanefena azy ihany koa ilay toerana izay misy azy, na mahantra izy na manan-karena. Izay izany aloha ny tsara tsy maintsy fantarintsika izay. Miasa ny olona, mazoto ny olona, manao izay azony atao ny ankamaroan'ny olona mba ahafahana mivelona, azahoana harena, azahoana izay zavatra rehetra ilaina. Fa tsy voatery ho tsy maintsy manan-karena avokoa, fa tsy maintsy misy ny ambony dia misy ny ambany. Raha natao hoe mpanan-karena daholo ny olona rehetra teto amin'ity tany ity, mety hanahirana io fiainana io. Raha natao hoe samy mahantra daholo koa, tena manahirana io fiainana io. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana anao, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Zay raha mahay mianina sy mahay mionona amin'izay fitantanan'Andriamanitra sy fanomezan'Andriamanitra isika, dia izay ny tena zava-dehibe, fa tsy ny fananana harena na ny fahantrana ny tokony ho zava-dehibe amin'ny fiainantsika. Ny harena azony tsy fahamarinana tsy mahasoa ninninona, izay aloha tena efa niresahana ary marina izay. Fa ny ery amin'ny 12 amin'izay jerena dia ny fitahian'i Jehovah no mampanan-karena, tsy azony fisasarana ampiana izany. Dia tonga amin'ilay teniny namantsika anankiray izay raha miaina anao dia mahafantatra tsara ilay nametraka fanontaniana hoe lazain'ny olona sasany fa mifanohitra, misy mifanohitra ny tenan'Andriamanitra, hoe betsaka no mifanohitra amin'ny tenan'Andriamanitra. Raha jerena manko dia izay. Ohatran'ny hoe misy zavatra mifanohitra ihany ny tenan'Andriamanitra indraindray ve amin'ny fieritreretan'ny olona sasany azy. Fa ny tenan'Andriamanitra tsy mifanohitra velively fa tena mifameno. Mifameno ny tenan'Andriamanitra. Ny asan'ny tanan'ny olona, ny herim-pon'ny olona, ny ezaka ataon'ny olona no andraisany ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Kanefa koa tsy voatery hoe tsy maintsy andraisana harem-behivava na azahoana
manangona fananana be, tsy voatery zay. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra iverana antsika, hevitra hitondra fiadarana fahatsalosa, ary indrindra Jesosy Kristy efa niteny, Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho anareo na tsy mbola mangataka azy ianareo. Efa voalahatra Andriamanitra mialoha ny fiainanao, efa voalahatra Andriamanitra mialoha ny fiainantsika, fa ny fahaizantsika miaina manaraka izany no zava-dehibe. Zay zany. Dia hidirantsika amin'izay ilay hoe nahoana moa no ny olona mahantra no tena tafalatsaka ao anatin'ireny hoe mivarilavo na manaonao foana na midoroka amin'ny zava-mamamy zava-mahadomely ireny. Ny antony dia tsotra, ny tsy fanekena ny ten'Andriamanitra, ny tsy fanarahana ny ten'Andriamanitra. Zay. Ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Heverin'ny olona fa ahitany vahaolana, ahitany fahasoavana, anadinony ny adi-tsainy sy ny olana manjo azy, ary heveriny fa hanafaka azy amin'izany ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina, na izy ilay mivarilavo. Diso, tsy eo anatin'ny sain'ny olona ary tsy eken'ny olona, tsy tanterahan'ny olona ilay fiverenana amin'Andriamanitra. Ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no vahaolana ho an'ilay zanaka izay nandany ny hareny sy ny liba sy nanao ny adalana rehetra, ka lasa tonga nihinana voankazo fihinana kisoa, tonga lasa fa diranovana. Tsy maharesy lahatra ny olona izany, fa izy ilay mitady vahaolana ho an'ny tenany manokana, ny amin'izay eritreretiny, ny amin'izay fantany, izay patany. Izay no olana mahatonga ny olona sasany mivarilavo, ka mahatonga hoe efa mamely ny fahatrana, efa betsaka ny olana, efa ao anatin'ny tsy fisiana, ao anatin'ny fiafiana sy ny fijaliana, mbola vahaolana mitondra olana, vahaolana mitondra olana no heveriny fa mety. Efa manana olana izy, fa ny vahaolana hitany mbola miteraka olana hafa ihany koa, satria rehefa lasa mamo izy dia lasa mihereraka, misimba ny vatana, ary indrindra misimba ilay fiarahamonina, mikorotana ilay tokantrano, mitombo ilay vola lany tsy ahoana-tsy ahoana, vola lany tsy misy dikany, amin'ny zavatra tsy misy dikany. Raha manana trosa izy dia mazava fa mitombo ihany ny trosa rehefa avy eo. Raha manana aretina izy dia mazava mitombo ihany ny aretiny rehefa avy eo. Zany ny zavatra mampalahelo zany. Ny vahaolana hitan'ny olombelona fotsiny amin'ny fisaina matetika dia izay, vahaolana miteraka olana, mampitombo ny olana, fa tsy manaiky hoe Jesosy Kristy anie mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, andrian'ny fiadanana. Araka ny voalazana any amin'ny Isaia, tsy ao anatin'ny sain'ny olona izany. Isaia 7:5, fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no nomeny antsika, ny fanapahana dia otsorony, ianarana atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, iray mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay miantso hoe mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana ny tokony ahitana ny vahaolana, satria izay no antony nandrahan'Andriamanitra azy ety. Teraka ao antsika io zazalahy io mba manome antsika ny vahaolana, satria mpanolontsaina izy, iray mandrakizay izy, andrian'ny fiadanana. Fa ny olona diso hevitra dia mitady hevitra amin'ny anaran'ny tenany manokana. Mieritreritra ny olona fa mahaleo tena, mieritreritra ny olona fa mahay, mieritreritra ny olona fa mahavaha ny olona ny samy rery. Izay mahatonga ny olona manao an'ireny fiainana hoe lasa mivarilavo ireny, izay matetika. Kanefa koa misy dia tena efa fahazaran'ny olona sy tena fiainan'ny olona mihitsy io mivarilavo amin'ny alalan'ny zava-mamamy, zava-mahadomelina sy toetra ratsy maro isan-karazany io. Io karazana fitondran-tena ratsy, io karazana fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetraketraka sy ny aratsiana maro isan-karazany io, misy tena efa fiainan'ny olona mihitsy. Misy ane heverinao, ianao zao mieritreritra, misy ny olona mieritreritra hoe izany olona mangalatra izany, izany olona manendaka izany,
Zany olona mangaro-paosy zany de olona mahantra. Fa misy ny olona tsy mahantra izy fa kamo izy, kamo miasa, tsy te hiasa izy, de zay natao amin'ny fiainana. Mahita tsara mihitsy ianao eny anany hoe olona tena manao fitafiana miritsaritsa, ohatran'ireny olona hoe manan-kaja sy tena mihaja ireny, fa manendaka, manao sita mahery, mangaro-paosy, mivaky trano maro isan-karazany, fa tsy lazaina intsony, ny afera maloto isan-karazany fa tsy lazaina intsony. Ka zay ny zavatra mampalahelo amin'ity fiainana ity. Mieritreritra ny olona hanao izay tiany atao foana, fa tsy mieritreritra ny olona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra foana. Jesosy Kristy miantso hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, izaho manome anareo fitsarana. Fa ny olona tsy mamaly an'izany antso izany. Jesosy Kristy no miteny hoe ianareo izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, avy mividika homana nefa tsy ambolana amin'ny karena. Nahoana nareo mandany vola amin'ireny tsy ihany? Izany hoe Jesosy Kristy manana fanomezam-pahasoavana maro, manana fitahy mahatretrika, manana harem-behivava omena izay manatona azy. Harem-behivava izay mifanohitra nefa amin'izay eritreretin'ny zanak'olombelona. Ny eritreretin'ny zanak'olombelona, harem-behivava anaovana ny sitrapony sy izay daniny kibony sy ny mahafinaritra azy. Ndreka momba izao fiainana izao. Fa ny an'i Jesosy Kristy, harem-behivava mitondra fiadanana, fiadanam-po, fiadan-tsaina, ary indrindra mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ny an'i Jesosy Kristy ny sitrapony. Zany hoe mifanohitra tanteraka amin'izay eritreretin'ny olona raha ny filàna eto amin'izao tontolo izao sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny antson' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy miantso efa vonona ny zavatra rehetra, fa ny olona tsy manaiky mandany olona, tsy mety manatona ny olona, tsy mamaly ny antsony olona. Zany anie ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ireny olona mivary lavo ireny, mahatonga ireny olona miampanampa ny etsery nefa tsy mahita vahaolana ireny, satria ny tena lalana makany amin'ny tena vahaolana tsy ekeny, tsy raisiny, tsy henoiny, ho diny tsy fantatra, ho diny tsy henoina. Fa mazava tsara koa ny tenin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anentana antsika an'i Kristy dia mahatra ny olona rehetra isika, satria misy ny olona na kristianina aza tafalatsaka ao anatin'izany hoe mieritreritra fa harem-behivava, anaovana izay sitrapo, anaovana izay tiana atao, anaovana izay daniny kibo sy ny filàna maro isan-karazany koa nokatsahana. Mahafinaritra ny olona ny manan-karena amin'izao fiainana izao, fa tsy ao anatin'ny sain'ny olona ny hanan-karena amin'ny fiainana ho avy. Mahantra indrindra ny olona rehetra isika raha ny amin'izao fiainana izao no hanantenana an'i Kristy. Satria tena misy kristianina, misy ny olona mivavaka, na ny olon-tena resy lahatra, fa mikatsan-karena eto amin'izao tontolo izao, izay ny ao anatin'ny sainy. Fa isika dia toroana hevitra hoe misy ny manan-karena dia misy ny mahatra, fa aleo manan-karena any an-danitra, manana ilay rakitra any an-danitra. Fa mazava tsara ny zava-misy be dia be ny tahaka an'ilay tovolahy manan-karena izay nanjombona ny tarehany. Rehefa ny tenin'i Jesosy Kristy hoe amin'ny fanananao rehetra, zareo amin'ny malahelo dia andeha hanaraka. Aleo ny olona manan-karena fa tsy manaraka an'i Jesosy Kristy, toy izay manaraka an'i Jesosy Kristy na sady manan-karena aza na sady mahantra aza. Fa ny an'i Jesosy Kristy dia tiany ny sitrapony na mahantra azy ianao ka manaraka azy, izay no atao hoe manan-karena ao amin'i Jesosy Kristy, manana rakitra any an-danitra, manan-karena any an-danitra. Fa ny an'ny olona dia izao, na tsy manana an'i Kristy azy izy fa manan-karena eto amin'ity fiainana ity, izay no fahasambarany, izay no heveriny fa mety, izay no heveriny fa tsara. Zany no zava-misy. Nahoana no ireo olona izay heverina fa ambany saranga sy mahantra ny tena tafalatsaka amin'ireny zavatra maro samihafa izay hita fa ratsy amin'izao fiainana izao ireny. Izay no antony, mitady vahaolana ho azy ny olona dia heveriny fa ireny no mahany olona, fa tsy hamahany olany na oviana na oviany ireny fa mampitombo ny olany. Noho izany isika izay manaraka izao onjam-peo izao ka sanatria misy tafalatsaka amin'izany, dia miantso anao ny tompo, makanesa ao amin'i Jesosy Kristy izay miasa fatratra sy mavesatretana.
Mankaniso amin'i Jesosy Kristy izay mangetaeta, izay noana, izy amin'ny fitsaharana, ary izy ame maimaipoana amin'ny ranonaina, ame maimaipoana ny zavatra rehetra izay ilainao ahatonga anao hanana fientanam-po sy fientanan-tsaina, na tsy manan-karena izy ianao. Efa fantany izay sahaza anao, izay mahasoa anao, izay atonona anao. Efa vonona ny zavatra rehetra. Manasa anao ny tompo, miantso anao ny tompo hiverina ao aminy. Fa ianao no andrasany. Fa rehefa tafaverina ianao, fety be ny ao an-danitra. Fifaliam-be ny ao an-danitra. Misy fanasam-be ao an-danitra. Faly Andriamanitra. Faly ny vahoaka ny lanitra. Inona mampisalasala anao? Mampisalasala antsika? Inona mampisalasala? Lay tompony tompo. Ray mandrakizay andria amin'ny fiantanana. Mpanjaka. Izany no efa miantso. Izany no efa manolo tena. Manolo tena. Anavitra. Hamonjy. Ary efa nahafoy ny ainy. Hamonjy atsika. Mba hanan-karena ao aminy isika. Fa isika maninona no misalasala, maninona isika no mandà mihitsy aza. Zava-dehibe amin'ny olona ny manan-karena eto ambonin'ny tany. Fa ohatra ny tsirarain'ny olona izany hoe manan-karena any an-danitra sy manana rakitra any an-danitra sy mandova paradisy izany. Mampalahelo izany. Ary ny fanamariana namantsika dia hoe amin'izao fiarahamonina izao, amin'izao fiainana izao ilay misy ilay tena manitra sy tena manan-karena. Fa rehefa ao amin'ny Kristy mitovy daholo, tsy misy manan-karena sy mahantra izany, fa samy manan-karena izy rehetra. Jesosy Kristy ilay tena harena, ilay fiainana mandrakizay ny tena harena, ilay paradisa. Mitovy avokoa. Ka noho izany, eto amin'ity tamin'ny fandalovany ity, na toy inona fahari-piainanao no toy inona, rehefa mandray an'i Kristy ianao, resy lahatra mandray an'i Kristy, ka tena mihazona an'i Kristy ho fanananao, ho harenao, ho fiainanao, dia izao mitovy izay rehetra manatanteraka an'izany. Mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy ambony sy ambany io, ary na ny lahy sy vavy ara tsy misy, ny andevy sy ny andriana tsy misy, fa dia sahala izy rehetra. Tsy misy jentilisa, tsy misy jiosy. Fa mitovy satria samy zanak'Andriamanitra, samy mpandovan'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Foana izany ao amin'ny Kristy no hoe misy tena mahantra dia misy tena manan-karena. Fa amin'izao fiainana izao ihany misy an'izany, aza kivy, aza malahelo, fa mifalia, mandrakariva ao amin'ny tompo. Satria ao amin'ny tompo tsy misy ambony sy ambany, tsy misy mahantra sy manan-karena. Noho izany aza mitady vahaolana manokana ho anao, aza miezaka amin'ny herin'ny tenanao, fa ao amin'ny Jesosy Kristy ihany. Ao no misy ny vahaolana, ao no misy ny fahefana rehetra, ao no misy ny fahendrena. Ahafahana mizotra amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny ankoatran'izay zava-poana. Rehefa tsy mankany amin'ny fiainana mandrakizay ny lalanao, rehefa tsy mitondra anao mankany ny zavatra rehetra izay ataonao, zava-poana izany. Satria eto amin'ity tany ity mandalo, efa atomotra ny andro, kely sisa, dia ho tapitra ity fiainana ity. Amin'ny andro tsy ampoizina ho foana izao fiainana izao. Ialanao izao fiainana izao, fa ianao mankaiza rehefa avy eo? Kendreo ny hizoranao mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no anton'ity fandaharana ity hoe ampalalao izay lalana tokony alehako hoe. Tsy hoe izay lalana tokony aleha andeha mankaiza, ankoatran'ny mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ny fandaharantsika androany amin'ny herin'iray tohizantsika izy. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Jesosy ny fotoana androany izay nomenao anay. Dia mangataka izay fanahinao masina hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy. Ampitombo ny fampianarana ho an'ny tsirairay avy. Tsy tanteraka maty izany raha tsy ianao no miasa, raha tsy ianao no mampitoetra fanahinao masina mitarika anay sy mampianatra anay isan'andro. Mangataka izay taio ny mpiainy rehetra, anana ny anjara masoandro, anana ny anjara tsara izay efa voasorotra ao ho an'ny tsirairay avy, ahafahan'ny tsirairay miaina amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, amin'ny fifaliana ao aminao Jesosy Kristy, satria ianao no efa miteny mifalia ao amin'ny tompo, mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia. Dia tena fifaliana ao aminao hatrany no iainanay, na inona saranga misy anay amin'izao fiainana
izao. Ambino taio amin'ny zavatra rehetra izay tahaka ny fanambinanao ny fanahana tsirairay avy ihany. Dia ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka mandram-piona ary manonona fiadanana ho anao sy ny ankonanao izay amin'ny herin'ny toy izao indray. Ary dia mino izay fa mbola hijanona eo amin'ny onjam-peon'ny radio vao masoa ianao satria misy fiainana be dia be zaraina, misy fifaliana be dia be zaraina ao amin'izany onjam-peo izany. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.